Shri Mataji Namaha. Shri Mataji Namaha. Alohan'ny anehoantsika ny fampianaran'ny Shri Mataji amin'ny fampiakarana n'ilay Kundalini na ilay énergie masina ilay reno anatintsika, dia tsara miheno ny fanambelabelarana na conférence izay manambarabara be kokoa momba ny antsoina hoe fahalalana fototra tsy inona fa ilay Kundalini. But actually Misy énergie amin'ireo centre énergie toerana masina ireo izay mikolokolo mikarakara ao anatintsika. Fa ahoana nefa ozy izy no ahafahana miluminer manazava andreo centre d'énergie hoe toerana masina anatintsika ireo izay le tena ahoana no ahafahana miluminer manazava andreo centre ireo toerana masina anatintsika ireo mba ahafahantsika mahatsapa misentir n'ilay rasina fototra. Arak'izany ny Andriamanitra Dieu Tout-Puissant manam-pahefana zavatra rehetra izay tsara fanahy antsika karakara kolokolo antsika zavatra tsara ao anatintsika dia mila développena amin'ny isaka évolution. Dia misy énergie eo izay tokony ifo mazava. Rehefa mazava masina io toerana io dia vita daholo ny zavatra rehetra. Ao anatin'io SHRI na hoe torana masina izay toerana masina misy énergie antsoina hoe Kundalini, izany hoe miorina izay raha araka matematika ilay izy raison mathématique dia miorina 3 fois et demi izany telo sy tapany ao anatin'io SHRI. Dia énergie izay tokony ifo ohatrany hoe graine mitsimoka ary mandalo andreo toerana masina anankienina izy hoe centre d'énergie. Dia ny farany tonga any amin'ny toerana masina fahafito any amin'ny tapony roa, fito izy ireo toerana masina fito, tapony dia anankiray voalohany eo amin'ny Kundalini, eo amin'ny ao ambanin'ny Kundalini Muladhara. Zava-dehibe amintsika zany amin'izany fotoana izany dia mila tsika ho lasa fanahy. Araka ny tenin'i Krista zany hoe mila teraka fandroantsika. Raha ohatra tsika ka manajatena raha honnête zany dia manampy antsika io mitondra misy efehany efficace mitondra fivoarana ho antsika. Zany certificat zany resaka mental, projection mental, resaka ratsitsaina, fa ity zany lasa ianao fahaterana vaovao, izany hoe tsy misy fiavahana na ianao kristianisme kristiana na ianao musulmane na ny loko tsy mitovy na ny volo samihafa, tsy misy zavatra fiavahana zany amin'izany. Ny tanjona zany dia ny Kundalini mila mifo, tsy mila zavatra hafa mihitsy zany fa ilay hery énergie ao io ilay Kundalini dia tsy inona fa ilay anatsika dia tara-pahazavana ny hery masina. Hery fanahy masina io, tara-pahazavana ny hery fanahy masina io dia énergie an'Andriamanitra, herin'Andriamanitra, ilay fitiavan'Andriamanitra. Izay ilay hetahentana. Ny hetahetaan'Andriamanitra amin'izay dia hoe itsika lasa divine ao amin'ny fanjakany, mba ahafahana miditra amin'izay fanjakan'Andriamanitra izay sy ny fitahiny izay dia mila comprendre ny amin'ny alalan'ny fahatsapana ny alalan'ny système nerveux. Hetaheta masina izany désir pur. Rehefa mifo ilay hetaheta masina désir pur anatintsika izay na fay Kundalini dia hitantsika misy hoe ny hetaheta rehetra tsisy fantatsika amin'izay ny hetaheta tsisy dikany, filana tsisy dikany. Ohatra amin'izany hoe tianana tomobila, tianana trano, tsy mitondra fahafaham-po antsika nefa izany. Satria izany zavatra izany artificiel, izany hoe tsisy fiombonana amin'Andriamanitra. Ny tena tanjona zany hetaheta masina dia ilay
énergie ao anatsika le Kundalini itiziro pure miombona amin'Andriamanitra, miombona amin'ny herin'Andriamanitra manam-pahefana zavatra rehetra. Io herin'Andriamanitra désir pure io hetaheta io manatanteraka ny zavatra rehetra tsisy afa-tsy irery ihany mifasika manontany. Izay zavatra zany processus vivant, hery masina, hery velona an'Andriamanitra. Tsy resaka hoe boky resaka miteny zavatra maty, zavatra mora, fa resaka momba ny herin'Andriamanitra, hery masina izay tokony ho tonga ho azy automatika, miasa automatika sy herin'Andriamanitra izany. Ohatra hoe voan-javatra graine afafanao amin'ny tany ambolenao dia ampiasanao saina hoe mampitsiry ny zavatra iny, ohatran'ny mantra izy fa ohatran'ny automatika zany. Ohatran'ny mantra koa lasa miasa automatika le hery, tsy mila zavatra imagination zany io, tsy mila zavatra resaka ampiasanao resaka mental zany zavatra io fa herin'Andriamanitra miasa automatika la energia ao anatiny. Izay mahatonga hoe ilay Kundalini izay tokony foa miakatra. Ohatran'izany ilay antsoina hoe processus vivant fiasan'ny hery velon'Andriamanitra. Tsy mila resaka arabola izy io, ahoana no ahafahana mipaye resaka arabola izy io raha ohatra ka ny fitiavan'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra miasa amin'izy io. Dia io amour divin, io hery velon'Andriamanitra io zany herin'Andriamanitra io miasa automatika. Nefa nandray tsy fantatrao ny marina. Ahoana nafantaranao ny marina, ahitavanao ny marina ao anatin'ny Sahaja yoga dia ahafahanao mafantatra an'izany. Zao ny zavatra kely mahasamy hafa azy. Ny olona taloha ianao but one has to be honest and truthful. Otherwise you cannot find truth. If you are living with myths, how can you find the truth? Now the modern SHRI yoga, what I call it, whatever the way I'm trying, is a little different that people could have used before. Like they first wanted to clear chakras after chakras, everything, and then go through all kinds of penances and all that. And avelao le lumière because fahazavana ao anatin'le olona tena fa le fahazavana le tara-pahazavana le Kundalini zany io was the easiest method avelao le somehow or lampe other to raise the Kundalini. hitan'ny olona fahazavana rehefa miakatra le Kundalini. Glimpse of the light into people. Let the light come hitanao rehefa miakatra le Kundalini, hitanao le fahazavana atinao, hitanao le fahazavana le lampy. Aiza le chakra bloqué, aiza le chakra misy problème, ary mora ho anao koa no manitsy mikorrigea an'izay blocage zay problème chakranao zay. Vitatreo hoe tsy mila hoe manao an'izao tsy manao an'izao, vitatreo zany izy fa Kundalini zany miasa eo. Tsy resaka catégorie B zany izy io, tsy ohatran'ny Hitler fa avelao izy ireo lasa maître guide ny tenany, lasa izy ireo guru lasa maître. Rehefa miakatra le Kundalini dia inona zavatra miseho, enao ihany koa ilay rivotry ny Fanahy Masina, le souffle du Saint-Esprit manodidina anao dia manomboka maheno ihany koa ianao vibration na souffle du Saint-Esprit eo atapony loha zay mivoaka amin'ny loha. Entsika teo ara ny fanazavana tsotsotra momba ny fampianarana momba ny Kundalini sy ny zavan'ny SHRI MATAJI Nirmala-Devi. Ka izao tsika dia hiditra amin'ny tapany fanaovana expérience na pratique, atoro ny teknika hoe ahoana ny fomba fampiakarana n'ilay énergie spirituelle Herin'ny Fanahy Masina ao anatintsika miaraka amin'ny SHRI MATAJI. Alohan'ny hanao méditation dia ny fampiakarana ny Kundalini no atao voalohany, fampiakarana n'ilay énergie spirituelle, ilay hery masina, force masina ao anatintsika ao zany ilay tara-pahazavana ny Saint-Esprit na Herin'ny Fanahy Masina. Koa hitaraka ny sary hitantsika voalohany io zao tsaratsara koa mipetraka amin'ny tany, manao alaise tsara zany mipetraka amin'ny tany, position lotus ny filazan'izao. Dia satria ny tany manadio sady manampy kokoa amin'ny connexion fiombonana amin'Andriamanitra sy ny heriny. Dia mipetraka eo amin'ny devant manoloana ny sarin'ny SHRI MATAJI izay manampy kokoa amin'ny
famorana, fahatsapana, fahazahoana n'ilay vibration fraîche na le herin'ny fanahy masina. Dia rehefa mampiakatra an'ilay Kundalini dia alefaso ny désir hetaheta iona amin'ny yoga, iona amin'ny herin'Andriamanitra, iona amin'Andriamanitra sy ny fahatsapana ny herin'Andriamanitra ilay vibration fraîche. Koa afantoka tsara ny saina, miconcentre tsara ianao tenanao zany dia apetraka ny tanana anankiroa fanitsy amin'ny avon'ny sacrum na ranomasina izay saretantsika numéro 1 io zany, sady mivelatra amin'ny filatanana mitodika makany amin'ny vatana. Ampiakarina miakatra mahitsy ilay tanana ankavia vertical io, ka ny tanana ankavanana no miakatra amin'ny canal central no sady manodina amin'ny tanana ankavanana miaraka amin'ny tanana ankavia ihany izay miakatra. Manaraka an'ireo mitety ireo centre d'énergie anakenina na chakra anakenina ka hatrany atapony loha ny chakra fahafito farany. Mamatotra ny tanana anankiroa eo atapony loha. Rehefa tafiakatra tsara ny atapony lohany amin'ny chakra fahafito farany ilay Kundalini dia mandefa ny roany mandandralanitra tsara dia fatorana tsara ny tanana anankiroa ilay Kundalini ary fatorana indroa ihany koa eo ambony loha. Fantoka tsara hatrany zany ny saina atapony loha. Dia avy eo averina mifihetsika mampiakatra an'ilay Kundalini, dia farany averina fanitelo ny mampiakatra Kundalini dia fatorana intelo tahaka mamatotra vona naneo le fatotra. Rehefa vita fatotra fanitelony ilay Kundalini dia inoy ny fahatsapana amin'ny tananao anankiroa ilay vibration rivotra mangatsiatsika. Ka fanamarinana ilay mamatotra zany tsy fihetsika fotsiny io fa manampy amin'ny fipetrahana tsara ny saina na ny intention petraka tsara eo ambony loha amin'ilay yoga. Sahaja yoga méditation Madagascar dia faly mandray antsika amin'ny fampianarana maim-poana ny méditation, cours gratuit zany izy io ka tsara antsika raha liana dia manatoina ny centre izay akaiky anao. Raha eto Antananarivo dia amin'ny Fomba eo amin'ny 67 hectares sud en point vital, laharana 034 66 819 53 na 032 78 969 26. Isaky ny amin'ny 7 ora maraina isaka Alahady. Ao antsika ho an'ny toliara indray dia manatona ao amin'ny centre de méditation ao Andaboly ao amin'ny kianja Madagascar. Dia isan'andro zany ao toliara isakariva amin'ny 5 sasany ora arivo, lasinainy ka hatramin'ny azoma, ary ny sabotsy sy Alahady amin'ny 7 ora maraina ihany koa. Dia ho antsika ho an'ny farafangana
dia manatona amin'ny centre de méditation centre de yoga Sahaja méditation Madagascar ao amin'ny mahatsaratsara avaratra. Dia atsika ho an'ny Dego sy ho an'ny Fort Dauphin dia afaka miantso ihany koa ny laharana 032 78 969 26 na 034 66 819 53. Tsara zany manatona ny centre de méditation collectivité amindreo fotoana ireo ho atsika izay liana dia anatra méditation maimaim-poana avokoa ny fampianarana rehetra.